dia ho ampitomboina amintsika mandrakariva indray a ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fitomboana amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Faly indray mihaona tafahoana amintsika eto amin'ity onjam-peo ity a rehefa nisy fotoana nisy fiatoana kely nandritry ny fotoana vitsivitsy a noho ny antony ara-teknika moa nahatonga an'izay. Androany tsika dia atao anatin'ny fandaharana kristinoivo a dia hiresaka manokana momba ny antsoina hoe finoana. Hiresaka momba ny antsoina hoe finoana tsika. Inona moa ny finoana ary avaiza ny finoana? Ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina toko 10, ny Romanina toko 10 a dia izao ny teniny hoe Romanina toko 10 a ny andiny 17 zao ny teniny hoe koa ny finoana ozy izy dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Eo amin'ny toko 19 izy dia izao ny tenenin'ny Paoly hoe fa ahoana ny lazaina izy eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy eo am-ponao. Dia ny teniny amin'ny finoana izay torianay, satria raha manaiky an' Jesosy tomba amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny finoana f'Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao, ho vonjeny ianao. I Petera dia izao ny teniny any amin'ny epistiliny Petera faharoa toko 1 andiny 1. Izao ny tenin'ny Petera any hoe Simona Petera ozy izy mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamantsika sy mpamonjy. Ho an'izay efa nahazo finoana, izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay, izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay. Inona ny dikan'izany? Ny finoana araka izany nambaran'ny Paoly izany dia ny fomba tokana azonany finoana dia tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fahenona ny tenin'Andriamanitra, fandraisana ny tenin'Andriamanitra, satria araka ny teny hoe ny finoana ozy izy dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Amin'ny teny malagasy somary manahirana ilay izy satria le finoana amin'ny teny malagasy a dia indraindray afangarontsika izy io, misy ny foi dia misy ny croyance dia ny farany misy ny religion. Fa ny finoana resahana eto dia ilay foi, ilay natokana ho an'ny olona izay efa nateraka indray ihany, satria io finoana io any amin'ny Hebreo dia izao ny teniny ihany hoe nijery an'i Jesosy Kristy ozy izy izay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Ny finoana dia natokana ho an'ny zanak'Andriamanitra, tsisy manana finoana ankoatra ny zanak'Andriamanitra, ilay izay nateraky ny fanahy ihany manana ny finoana io. Ohatry ny ahoana ry izy io rehefa voalohany indrindra aloha raha mamaky tsara isika an'io Romanina toko 10 dia mila azontsika tsara hoe ny finoana zany dia tokony ho azontsika hoe tsy possible ny finoana, tsy possible tonga ao amintsika ny finoana raha tsy mahare tenin'Andriamanitra tsika, raha tsy mahare tenin'Andriamanitra tsika. Fa ny teny izao ny teny izay voasoratra ao ny teny izay voasoratra ao dia hoe ataony ahoana ozy izy, ataony ahoana ozy izy no fiantso izay tsy minoana, ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana ozy izy mifandray raha tsy misy mpitory, ataony ahoana mifandray raha tsy misy mpitory, ary ataony ahoana ny fitory raha tsy nirahana, araka ny voasoratra hoe akory ny hatsarany tongotry iny tory teny somafaly. Jesosy Kristy ry havana ilay teny tonga nofo izay mitondra ny finoana teto amin'izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany teny tamin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga nofo izy ka nonona tamintsika, zany hoe
araka ny teny teo hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny ozy izy avy amin'ny teniny Kristy. Lay asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy ny fitoran'ny finoana sy ny teniny Kristy rehetrarehetra. Satria rehefa nahavita ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy dia niakatra izy, rehefa mitsangana tamaty izy dia niakatra, ary ny verina izy nilatsaka tamin'ny alalan'ny fanahymasina, ary zany fanahymasina nilatsaka izany dia mbola teny nahatongavany tamin'ny alalan'ny teny. Lela mitarenafo no nilatsaka teo amin'ny mpianatra, zany ilay teniny Kristy no lasa velona ao anatiny. Dikany hoe Kristy velona ao anaty, tadio tsara fa Kristy velona ao anaty, tsy hoe misy zavatra fizika akory velona ao anatinao, na hoe Jesosy no lasa velona ao anatinao. Fa ny tena dikan'ilay izy dia izao, lay tenin'Andriamanitra, lay teny velona no lasa ao anatinao, lay teniny Kristy, lay teny manome aina, lay teny manome fiainana, iny teny iny no lasa velona ao anatinao. Zay ny dikany hoe Kristy velona ao anaty. Ary zay Kristy velona ao anaty zay no manome ny finoana. Zay Kristy velona ao anaty zay no manome ny finoana. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny teniny Kristy ozy izy. Zany hoe rehefa tsy mahay nitoriteny ianao zany ka mifototra sy miivo amin'ny asa-pamonjen'i Kristy dia tsy afaka anana finoana ianao, lay finoana marina, tsy afaka anana n'lay finoana marina ianao rehefa ohatra ka tsy toriteny miivo amin'ny Kristy, toriteny miivo amin'ny asa-pamonjen'i Kristy no hainao, dia ho zavatra diso no ao anatinao. Satria zao le avany tadio tsara fa ny processus n'izy io dia tsotra. Matotsika mihetsika dia misy zavatra zay misy teny zay mampihetsika atsika, tadio zany. Ny olona anankiray matoa mihetsika dia misy teny zay manetsika anazy. Ahoana raha mifiasan'io finoana io ka mampihetsika? Inona no mahatonga hoe finoana raha anazy? Tsotra lay izy revana. Voalohany indrindra, rehefa mihaino toriteny zay miivo amin'ny teniny Kristy tsika, miivo amin'ny asa-pamonjena vitan'i Kristy, dia voaraitsika ilay finoana. Tafiditra ao anatintsika ilay finoana. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny teniny Kristy. Rehefa maheno toritentsika ka tena miivo amin'ny asa-pamonjen'i Kristy dia voaraitsika ilay finoana. Voaraitsika ilay finoana. Faharoa manaraka an'izany, rehefa voaraitsika ilay finoana dia io finoana io no manome antsika faharesen-dahatra marina, conviction juste. Io finoana io manome antsika, lay teniny Kristy manome finoana, ary ny finoana rehefa avy eo manome faharesen-dahatra marina antsika ao anatintsika ao. Ary ny faharesen-dahatra marina no lasa manome antsika fiovana amin'ny fanavozana ny saina, miova amin'ny fanavozana ny saintsika rehefa misy an'ilay faharesen-dahatra marina, vokatra ny finoana, vokatra ilay teniny Kristy. Ary rehefa miova amin'ny fanavozana ny saintsika, rehefa miova ao anatin'izany fanavozana ny saina zany tsika, dia lasa miteraka asa marina zay fiovana amin'ny fanavozana ny saina zay, miteraka asa marina zay fiovana amin'ny fanavozana ny saina zay, manome comportement juste. Ny dikan'izany dia zao, miainga amin'ny teniny Kristy zay ianao, miteraka finoana, ny finoana miteraka faharesen-dahatra marina, ny faharesen-dahatra marina dia araka ny teny any amin'ny Hebreo 12:12 hoe fa ny finoana ozy izy dia fatokina ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Ho voasantsika zay rehefa avy eo. Ny finoana dia fatokina ny zavatra tenaina, zay le faharesen-dahatra marina zay. Lasa misy faharesen-dahatra marina ao anatinao. Fanehoana, fatokina ozy izy ny zavatra antenaina, misy faharesen-dahatra marina. Eo matoky anao a Jesosy Kristy, efa voavelany eroko, efa maty niaraka taminao, efa maty niaraka taminao, efa mitsangana tamin'ny maty ianao. Matoky tanteraka ny asa-pamonjena vitanao, fatokina ny zavatra antenaina. Fa rehefa avy eo izy miteny fanehoana ny zavatra tsy hita. Amin'ny teny frantsay dia zao ny dikan'io, démonstration de ce que l'on ne voit pas. Démonstration. Ahoana zany démonstration zany? Ny démonstration zany amin'ny alalan'ny Kristy, amin'ny alalan'ny teniny. Andriamanitra dia nidémontrer teto amin'izao tontolo izao fa efa vita ny asa-pamonjena. Tonga teto amin'izao tontolo izao ilay teny tonga nofo, nasehony ny asa-pamonjena, démontren'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny acte no nidémontren'Andriamanitra an'izay, tonga nofo ilay teny.
satria tamin'ny voalohany teny miteny tao amin'andriamanitra nyteny de andriamanitra ary nyteny le tonga no fikanonina tamintsika ny tabernacle tamintsika tonga teto am'izao tontolo zao lay teny démontren'andriamanitra io arany tsy teny fotsiny fa tena fiainana tonga teto am'izao tontolo zao le teny fiainana ary rehefa tonga teto am'izao tontolo zao le teny fiainana de naseho an'ny asa-pamonjeny teo amin'ny azo fijaliana nanao démonstration izy teo amin'ny azo fijaliana hoe resan'ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty resan'ny fahafatesana naseho an'izany hoe tsy manan-kery amintsika tsy ny fahafatesana ndika de zao zay teny Kristy zay miivo amin'ny asa-pamonjeny Kristy zay izay ny teny manome finoana aloha ahatonga antsika hanana fatokina an'lay zavatra antenaina hoe manana fiainana mandrakizay manana fiainana mandrakizay satria nahoana manana fiainana mandrakizay zany tsy centré amin'ny zavatra tsy afaka centrena amin'ny zavatra zao tontolo zao zany fa ny fiainana mandrakizay de tsy maintsy centré amin'ny asa-pamonjena vitany Kristy tsy maintsy ny fiainana mandrakizay ozy izy Jesosy Kristy de ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy zay ny rahanao tsy maintsy mandalo amin'ny asa-pamonjena Jesosy Kristy ny fiainana mandrakizay tsy maintsy zany lalana zany fanarina zany fiainana ozy Jesosy Kristy tsy maintsy tsisy lalana hafa azonao fiainana mandrakizay akoatra ny asa-pamonjena akoatra ny azo fijaliana nataon'i Jesosy Kristy akoatra ny fitsanganany tamin'ny maty akoatra ny fiverenany karavelomany ao anatinao zay ihany ny lalana azonao fiainana mandrakizay zay ihany koa ny tenin'ny Kristy zay mahatonga anao andray an'lay finoana zay asa-pamonjeny Kristy zay no mahatonga anao zay lay finoana nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny rehefa tena mino zay asa-pamonjeny zay ianao rehefa mino zay asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy zay ianao de lasa miova amin'ny fanavozana lasa manana farisendahatra marina aloha ianao hoe marina zany Jesosy voavelaneloko marina zany Jesosy efa natotra ho a ny famelan-keloko vita marina zany Jesosy fa efa tena niaraka nombona taminao teo amin'ny azo fijaliana la iza taloha marina zany Jesosy fa naleviny ianao ary nitsangana tamin'ny maty ianao ary rehefa nitsangana tamin'ny maty ianao resy ny fahafatesana tsy manan-kery ankotsony ny fahafatesana tena marina zany resy lahatra ny am'izany finoana ny mahatonga anao lay finoana vokatry zay teny zay lay finoana de avy amin'ny toriteny finoana vokatry zay toriteny zay no mahatonga anao hanana farisendahatra zay no mahatonga antsika hanana farisendahatra zay no mahatonga ny Paoly miteny hoe ary ataony ahoana ozy izy ny fiantso zay tsy nonono ary ataony ahoana ny fino zay olona tsy reny ary ataony ahoana ny fandre ratsy misy mpitory fa ho antsika mpitory koa ataony ahoana ny fitoro ratsy ny rano ataony ahoana ny fitoro ratsy ny rano zany hoe matotsika mitory ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy de satritsika nandray an'le asa-pamonjeny Jesosy Kristy nisy olona mba nitory tamintsika ihany koa nisy olona mba nitondra ny tenin'ny Kristy io teo amintsika nisy olona nanana ny Kristy velona tao anatiny zay nanambara ny tenin'ny Kristy tamintsika ary rehefa nanambara ny tenin'ny Kristy tamintsika izy de voaraitsika lay finoana voaraitsika lay finoana ary rehefa voaraitsika lay finoana rehefa avy eo de ny finoana io manome farisendahatra araky ny teneniko teo lasa resy laharitsika fa voavelaneloko tsika resy laharitsika fa efa maty miaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliantsika lasa resy laharitsika fa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary resy ny fahafatesana ary lasa resy laharitsika fa niakatra izy ary nidina izy de rehefa nidina izy de tsy tsika tsy mivelona fa Kristy mivelona ao anatsika vokatry ny tenin'ny Kristy zany zay mitondra finoana ary mitondra farisendahatra tao amintsika mitondra farisendahatra tao amintsika ary zay farisendahatra zay lasa miova amin'ny fanavozana ny saintsika miova amin'ny fanavozana ny saintsika satria nahoana rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika de miteny de miteny ny finoana ozy izy de fatokina ny zavatra antenaina mety misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainako mety misy zavatra mifaomafao fa matoky ny asa-pamonjena zay vitan'ny Kristy lasa miteraka fatokina ao anatiko zay miteraka nahiditra ao anaty fitsarany zay fiovana ny fanavozana ny sainy zay lasa miditra am'izay ary rehefa avy eo fanehoana ozy izy démonstration de ce que l'on ne voit pas Kristy velona ao anaty ravany tadio fa Jesosy Kristy de efa niteny teo amin'ny azo fijaliana hoe vita zany hoe vita ny zavatra rehetra fa saingy tadio fa izao tsy miseho automatika io hoe vita io amin'ny fiainantsika tsy miseho automatika io tsy miseho automatika io
fa tahaka ny nataon'i jesosy kristy. Jesosy kristy lay teny, lay Andriamanitra teny zay teny misy iny mazava de nisy ny mazava. Ary rehefa 2 taona lasa izy de zay teny zay no tonga nofo. Démonstration de ce que l'on ne voit pas. Fanehoana ny zavatra tsy hita. Nasehon'Andriamanitra teo amin'ny tontolo hita maso lay teny teo amin'ny tontolo tsy hita maso tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nasehon'Andriamanitra teo amin'ny tontolo hita maso. Ary ny olona koa zay manana ny Kristy velona ao anatiny. Rehefa manana ny Kristy velona ao anaty ianao, rehefa eo anatrehan'ny ady, eo anatrehan'ny korotana, ka Kristy velona ao anatinao no miteny amin'ny alalanao, de miseho eo amin'ny tontolo hita maso ny vita zay efa nitenen'i Jesosy Kristy 2 taona lasa zay. Miseho amin'ny tontolo hita maso izay fatoky iny zay. Miseho amin'ny tontolo lasa acte eo amin'ny tontolo hita maso miteraka zay teny zay lasa miteraka asa. Tenin'ny Kristy mbola averiko indray mba hazava tsara. Tenin'ny Kristy ny finoana de avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny tenin'ny Kristy zay ianao anatin'ny toroteny, ny tenin'ny Kristy zay mihevy tanteraka amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ny tenin'ny Kristy zay mihevy tanteraka amin'ny Jesosy Kristy zay tonga nofo nanolotra ny ainy ny famonjenanao, namela ny elokao. Ny tenin'ny Kristy izay nanambara taminao fa efa niaraka mati tamin'ny Kristy teo nazy fijaliana ianao. Ny tenin'ny Kristy zay manambara aminao fa nalevy ny Kristy ary nitsangana taminaty izy ary resy ny fahafatesana. Ny tenin'ny Kristy zay manambara aminao fa niakatra izy nameny ny zavatra rehetra ary nidina izy tamin'ny alalan'ny fanamasina ary izy Kristy ny lasa velona ao anatinao. Zay tenin'ny Kristy zay no hoeninao. Ny toroteny de avy amin'ny tenin'ny Kristy izay no lasa miteraka finoana ao anatinao. Ary lay finoana ao anatinao ndray no lasa miteraka farisendahatra, miteraka fatokiny ny zavatra antenaina. Miteraka fatokiny ny zavatra antenaina izay farisendahatra mariny zay mahatonga anao iova amin'ny fanavozana ny saina. Lasa miova amin'ny fanavozana ny saina. Ary rehefa miova amin'ny fanavozana ny saina ianao de miteraka comportement juste, démonstration de ce que l'on ne voit pas aux izy. Kristy velona ao anatinao, lasa miteny amin'ny alalanao, mampiseho ny zavatra efa vitany teo amin'ny asa-pamonjeny, ny asa fijaliana, ny fitsanganany, ny fahavelomany eo anatinao. Ry havana, tadio tsara fa zay masarobidy ny tenin'ny Kristy. Itsika rehefa tsy manana firaisana amin'ny tenin'ny Kristy, itsika rehefa tsy manana fifamatorana lalina amin'izany tenin'ny Kristy zany, de ho tahaka ny sambo atopatopan'ny rivotrenitsika. Satria tsisy ninninina ifaharana, tsisy ninninina ifaharana ianao. Ary zay koa masaripady ny toroteny ianao, satria ny toroteny rehetra zay tsy manombro an' Jesosy Kristy, ny toroteny rehetra zay tsy manambara ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, de mahatonga anao ho lasa anana farisendahatra diso. Ny fomba fiadin'ny devoly ry havana de tsotra, ny fomba fiadin'ny devoly de tsotra. Manome information tahaka n'lay processus efa nazavaiko teo ihany hoe tenin'ny Kristy toroteny miteraka finoana, miteraka farisendahatra marina sy fahatokina, de miteraka fiovana amin'ny fanavozana ny saina ary miteraka asa, miteraka comportement juste, miteraka iny mampietsika anao iny. Izay ny zavatra tsy maintsy mampietsika anao. Matoy ny olombelona anankiray mihetsika de misy farisendahatra ao anatiny. Avaizany farisendahatra ao anatin'ny olombelona? Avy amin'ny teny eniny, avy amin'ny teny eniny, avy amin'ny information eniny, avy amin'ny zavatra fantany, avy amin'ny zavatra tsapany nahitany sy ny ohatrany zany. Zay mahatonga ny olona anankiray hetsika handray décision na tsy handray décision. Ny dikany hoe mandray décision tsotra, mandray décision de zao raha ny tena marina ny olombelona tsy mandray décision loatra, fa arakarak'izay zavatra eniny, zay zavatra nampianarina azy, zay zavatra niprogramena anazy, zay zavatra nampidirina tao anatin'ny lohany, de zay zavatra nampidirina tao anatin'ny lohany, iny ny lasa tsy maintsy ho ataony ary iny ny lasa ohatran'ny ho safidiny. Ary zay nefany tena zay mihitsy ny fiasan'Andriamanitra. Matoa Andriamanitra ny teny tamin'ny zanak'Israely any amin'ny Exodosy any, teny tamin'ny Mosesy izy, hozy izy hoe avereno isan'andro ty ozy izy maraina atoandro aloha fa eno izy Israely. Jehovah Andriamanitra ao de Andriamanitra tokana. Shema Israel, shema zany hoe eno ifoana isan'andro. Zany tenin'Andriamanitra zany, iaino, ilomo zany tenin'Andriamanitra zany, milonao anatin'izany teny zany, milonao anatin'izany asa-pamonjeny Kristy zany. Saintsaino isan'andro, mpanjino isan'andro izany asa-pamonjeny vitan'ny Kristy zany, mpanjino isan'andro zany. Rehefa mibanjina zany tsika
de lasa miteraka finoana ao anatintsika l izy ary ny finoana antsika miteraka faresian-tahatra miteraka fiofanany fanavozana-saina ary fiofanany fanavozana saina miteraka action juste tahaka zany ihany koa ny copie ataon'ny devoly ry havana exactement zay ny copie ataon'ny devoly ny devoly de zao tsotra ny zavatra ataony manome information anao izy miprogramme anao izy amy zavatra hita amy masonao amy zavatra heniny sofinao amy zavatra tsapain'ny tananao amy zavatra maro isan-karazany eto am'izao tontolo zao zay hita maso programmeny amin'ny alalan'ireny zavatra reny ianao ary rehefa omeny information be deabe ianao omeny an'io information ianao de rehefa voarainao le information de iny information omeny ny devoly ianao ny mahatonga anao anana croyance any anazy zany hoe mieritreritra mino a ozy izy ny tena malagasy hoe mino a fa tsy mitovy am'ilay foi fa croyance mino a fa zao ny marina omeny croyance ny olona ary ny croyance contraire ny fa rehefa croyance ny tonga ao anatin'ny olona de lasa manome faharesen-dahatra diso fausse conviction ary ny fausse conviction rehefa avy eo manome fomba fisainana diso de rehefa manome fomba fisainana diso de rehefa avy eo lasa manome action lasa mampanao ny olona action zay centré amy tenany jereo vao miresaka développement personnel ny programmation neurolinguistique PNL mahafantatra an'izany daholo mpanao développement personnel averimberinao lay teny ary ny problème indraindray ary ao misy mpanompon'andriamanitra mampiasa an'zany programme lasa manao programmation averimberinao lay teny de le teny rehefa aveo tsy latsaka ny anatin'ny fonao fa lasa ao anatin'ny sainao lasa programmation de rehefa lasa programmation lasa mahatonga fausse conviction tadio tsara riavana fa ny tenin'ny Kristy de latsaka ao anatin'ny fo ary lasa fiainana zay ny finoany zay latsaka ao anatin'ny fo lasa fiainana ary manova ny fomba fisainana fa ny programmation an-devoly dia asony mamerimberina an'iny ianao alefany eo foany iny programmeny eo foany iny tamasinao eny ny sofinao zany ny problème am'le ifonao ho an'ny mpanompon'andriamanitra rehefa any anatin'ny ao anatin'ny fotoana ohatra fitorinan'ny tenin'andriamanitra azonao mamerimberina ny olona mahery matanjaka alleloia sy ny amen malosa-karazany tsy ratsy zany akory tsy ratsy zany ka tena vokatry ny fo ka ao anatin'ny fon'le olona fa rehefa programmation izy mahery matanjaka de eo le olona mahery matanjaka satria programme de lasa misy faharesen-dahatra diso ao anatiny de eo izy mety meo fanavozana saina de mety izy hoe tena mahery izy zay kelery aoka ika hoe mahery fa rehefa mivoaka aveo izy resy any izy mivoaka aveo amin'ny fotoam-pivavahana izy resy any izy satria nahoana satria tsy miivo amin'ny tenin'ny Kristy tsy tsika ny mahery fa Kristy velona ao anatintsika ny mahery tsy azavainy zany tsy teneniny zany hoe tsy ianao ny mahery fa Kristy velona ao anatinao no mahery tsy ianao ny mpandresy fa Kristy velona ao anatinao ny mpandresy mila fantatra zany mila mahazavy zany lehibe zay ao anatinareo izy no zay ao am'izao tontolo zao tsy ianao ny lehibe Kristy velona ao anatinao ny lehibe zany hoe tsy maintsy Kristy velona ao anatinao zay mahatonga hoe saripady ary sarobidy ny tenin'andriamanitra saripady ary sarobidy ny toroteny satria miivo amin'ny toroteny daholy zay toroteny zay mifototra amin'ny tenin'ny Kristy fa raha vo tsy tenin'ny Kristy de tsy miteraka finoana ao anatin'ny olona anankiray ary zany mahatonga hoe ny olona mitory ny tenin'andriamanitra tokony mahalala tsara ary miaina hoe Kristy velona ao anatiko ary rehefa miteny tsy zany miteny fa Kristy no miteny amin'ny alalako ary ny zavatra tenenin'ny Kristy amin'ny alalako de tsy misy afa-tsy ny asa-pamonjeny Kristy no ivony zavatra rehetrarehetra i Kristy no ivony zavatra rehetra rehefa miteny aho de lay tenin'ny Kristy miteneniko tsy possible zany ary zay mahatonga tsy possible zany raha tsy ianao aloha ianao voalohany ianao lay mitory aloha no miaina zany hoe Kristy no antony avelomako ary Kristy mivelona ao anatiko tsy possible zany ary zany mahatonga hoe ny mpitory teny tsy maintsy zay ao anatiny any ny zarainy tsy maintsy zay ao anatiny any ny zarainy ozy izy paoly hoe ataony ahoana ny fitory raha tsy mindrahana ozy izy ataony ahoana ny fitory raha tsy mindrahana tadio tsara ry havana fa ny iraka de Kristy velona ao anatsika ny maniraka atsika ary rehefa irahantsika de fitaovana ampiasainy fotsiny mba amin'ny alalan'ny vavatsika
no itenenany akory ozy izy ny atsara mitondra ny teny somafaly nitongotrao iny ilainy jesosy kristy ao anatin'izany rehefa nitongotrao iny ilainy ianao mihetsika ianao ahetsiny no ilainy fa ozy izy tamin'nypaoly hoe aza matahotra ozy izy fa am'izany fotoana zany de apetraka ao ambavanao zay tokony ho ambaranao zany ny teny paoly hoe fa ahoana ny lazainy eo akaikinao ny taon'izy izy de ao ambavanao sy ao amponao de nyteniny amin'ny finoana zay torinay nyteniny amin'ny finoana zay torinay zany hoe ny finoana de rehefa iainao lay teny kristy lay teniny kristy zay miivo amin'ny asa-pamonjena vitany kristy rehefa iainao zany teny zao de apetraka jesosy kristy ao amponao zay hoe kristy velonao anaty lasa velonao amponao ny teniny ary teny velonao amponao io lasa mivoaka eo am'vavanao indro apetraka ao ambavanao ny teny de ao amponao de ny teniny amin'ny finoana izay torinay zany revana ny masari-pivady hoe zay mitory-teny de tokony mitory-teny miivo amin'ny kristy foana miivo amin'ny asa-pamonjeny kristy satria raha vo tsy miivo amin'ny asa-pamonjeny kristy mitory-teny de ho zavatra hafa novorain'ny olona fa tsy lay finoana avy amin'ny tory-teny zay tory-teny de avy amin'ny teniny kristy dikany koa de tsotra ny olona mpitory de tokony miaina aloha filazantsara tena miaina ny hoe kristy ny velona ao anatiny miaina ny asa-pamonjena vitany kristy tsy afaka mizarana inana inontsika raha tsy tsika aloha ny mandray anazy ozy izy jesosy kristy raha vo hanomboka hitory izy de niditra atao amin'ny sinagogy izy ary namaky ny teny de ozy izy hoe ny fanahany jehova ny atao anatiko naniraka hitory teny somafaly izy ozy izy naniraka amany mpifatotra anasitrana an'izay ampahoriana ozy izy ny fanahany jehova ny atao anatiko zany fanahany jehova ao anaty zany de mitory teny somafaly ozy izy mitory teny somafaly mitory momba ny asa-pamonjena vitany kristy teo amin'ny azo fijaliana zany amino miteraka ny finoana zany amino miteraka ny finoana ary zany miteraka ny vatokisana ny zavatra antenainy itsika tsy matokotoko foana itsika tsy matokotoko foana zao tontolo zao lasa mieritreritra hoe tsy mandeha rehefa misy problème mandeha ary ozy miaingo eo miainga tsy zany ny kristianina ry avana ny kristianina tsy zany ny kristianina de mahatoky ny asa-pamonjena vitany kristy ny kristianina de mahatoky fa efa voavelany elony ny kristianina de mahatoky fa efa niaraka maty tamin'ny kristy teo amin'ny azo fijalena izy ary ny kristianina de mahatoky fa tsy isy tso ny velona fa kristy mivelona anatiny tsy afaka velona anatinao kristy raha tsy maty aloha ianao ary nydikany zany hoe kristy mivelona anatiko de lasa izy no miasa ao anatiko na ny fikasana na ny fanaovana zay le andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana satria lay teny velona lay teny fiainana ao anatintsika lasa iny ny lasa manosika atsika amin'ny zavatra rehetra lasa iny teny velona iny teny fiainana iny ny lasa ery manosika atsika iny ny lasa manome ny finoana manome farisentahatra maro mitondra atsika amin'ny fanavozana ny saina ary manome an'ilay action juste mahatonga atsika anana mivokatry ny fanahy fitiavana fifaliana fiadanana faharipo zany ane tsy créeny aty ivelany zany vokatry ny fanahy zany tsy créeny aty ivelany zany fa vokatry lay fatokisana ny zavatra antenainy ary rehefa avy eo de fanehoana démonstration zay izy amin'ny teny frantsay ny zavatra tsy hita zany fitiavana zany fanehonan zany fitiavana zany fanehonan zany fifaliany zany eo amin'ny tontolo hitamaso fanehonan zany vokatry ny fanahy zany lasa miseho zany eo amin'ny tontolo hitamaso ka nininona tafio-drivotra nininona olona misehotra zany mivokatry ny fanahy kosa satria avao anatinao zany no mivoaka de avoaka aseho an kristy amin'ny alalanao zany zany mahatonga ampoly ny teny hoe saino izy izy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany da ho saina mandrakariva ny zavatra any ambony satria ny zavatra any ambony de jesosy kristy lay efa namela ny helokontsika jesosy kristy lay nanolotra ny ainao antsika jesosy kristy lay efa ny teny hoe vita voavelona eloko taloha ankehitriny ary no avy jesosy kristy lay nitsangana tamin'ny maty na raisy ny fahafatesany jesosy kristy lay nedina indray ary de lasa tsy ianao tsony velona fa kristy mivelona ao anatinao ry havana ny finoana de avy amin'ny toriteny ary nytoriteny de avy amin'ny teniny kristy tandremo ny zavatra hainona aoka mbo tena zavatra miivo amin'ny asa-pamonjeny kristy no haino itsika ho anao mpitory tandremo ny zavatra torina iain'oloha zany kristy velona ao anaty zany iain'oloha zany asa-pamonjeny kristy zany fa zay anananao ihany no afaka zarainao de aoka ny voninahitra ho an' jesosy kristy rery any amen.